faly miarabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao izay manaraka an'izao fandaharana izao. Androantsika volana febroary 2024 no ny fahasoavan'ny tompo no lanomezan'ny tompon'andro antsika indray. Ary dia memandroso sika amin'ny fahasoavan'ny tompo izay, memandroso amin'ny kery sy ny fahefana, ary memandroso mandrakariva ho fanasina sy fahazavana, ho mpianatra ary anao mpianatra ny firenena rehetra. Tsy hivina kely ny nanomboana zao fitoriana zao. Napetraka ny tompo taty anatiko ny amin'ny hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Tany amin'ny taona 2004 tany nanomboka nanomezan'ny tompo fahazavana bebe koa ny amin'ny fiangonana, ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ary nanomboka teo amin'izay 2004 zay no nenakabahana hatrany ny fanamasina. Ary tao le teny tao amin'ny jaona toko fa 3 le resaky Nikodemosy Jesosy hoe ny fanahy ny rivotra mitsoka amin'izay tiany tsy fantatrao izy na viezana ho aiza. Dia tahaka izany koa izay tarihin'ny fanahy arak'izay sitrapon'ny tompo ary tsy ao anaty rafidrafitra, tsy ao anaty fombafomba, tsy ao anaty antokotoko fa tarihin'ny fanamasina amin'izay sitrapony. Ary dia sahala amin'izay koa rehefa nitoy ny jaona toko 4 dia niresaka izy ny amin'ny hoe Andriamanitra ny ray dia mitady izay mpivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana dia olona saka tala amin'izany no nydadavin'ny tompo. Dia tany amin'ny 2004 tany zany nandray ny 2004 dia nanomboka ny cellule de maison, zany hoe olona 3-4 teo no nanomboka nanao cellule de prière tao an-trano rehefa nomen'ny tompo an'ilay teny fahamarinana hoe ny tompo zany fanahy zany, aza itoeran'ny fanahy ny tompo ny toerany fahafahana. Ary rehefa napetraka ny tompo mazava tsara ny amin'ny sitrapony, ary ny teny nambarany tamin'izay le hoe mivoa teo amin'ny rioloko, mivoa tao Babilôna, aza miray fahotana aminy, ary iza andeha eo anoloanareo ary anareo ho zanako za ho rainareo. Dia nisan'izay fivoahana atao Babilôna zay dia nitoetra tao amin'ny mangingina, nandeha ny cellule de prière 2009 2010 tany amin'ny 2011 tonga ny 2011 dia nikasihan'ny tompo indray nandeha nitory filazantsara teny an-dalambe. Arak'izay fitarihan'izay moa nisy ny fanofanana, nisy ny fampianarana dia nandeha nitory teny an-dalambe. Rehefa nitory teny an-dalambe dia nagetaeta ny olona ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary zavatra nitoriana dia tsy misy afa-tsy Jesosy, ary ny tanjona sy ny zavatra napetraky ny tompo natao dia ny lanitra, ary ny fomba fiasa dia tsy anangana antoko-pivavahana na anangana antoko-pinoana, fa ny tanjona dia anangana olona ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina, ary anao ny olona rehetra ho mpianatra. Dia avy eo tompo nanome fotoana nitarika tamin'ny fanahy, tamin'ny fitoriana, tamin'ny haino amanjery, tamin'ny télévision privé. Dia nisy fotoana tao anatin'izay taona maromaro nitoriana an'izay hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao zay. Dia teo amin'izay tsika rehefa nangetaeta ny olona ka nila fiarahana mivavaka sy fampianarana sy fampiorenana dia tsy atonona intsony le tao amin'ny cellule de maison. Dia nisy taona teny nanao fitoriana ankalamanjana teny foana, kanefa le olona rehefa azonao tao anatin'ny fitoriana ny bebaka marina dia nila fampiorenana sy ny fampianarana. Dia avy eo koa le fitoriana eny ankalamanjana koa nila fotoana avy eo hoe nila anaty toerana ataoko hoe toerana lehibe izay azo hipetrahana. Dia nisy ranabavy avy eo nanome toerana maimaim-poana, nanome tany dia nanorina toerana teo nanaovana ny fitoriana fampianarana, nanomboka tany amin'ny 2012 tany moa zany zay, 2012 tany dia hatramin'izao 2019 zao. Zany hoe izy hoe ny tany izay ampiasaina mena maimaim-poana, ampiasaina mandrapavita zay hoe misy activité hafa indray tiany ao tokantrano atao dia nomeny toerana aloha. Dia zay ny fotoana zany nanaovana an'izay rehetra, isaorana ny tompo zany rehetra zany taona marobe zay, tena hoe tao anatin'ny fahafahana, tsy tao anatin'ny vesatra, tao anatin'ny fanehoana ny fanahy, tao anatin'ny fitarihan'ny tompo zay tena hoe nahazoana fahasoavana. Satria maro sika no manaraka an'izao vidéo zao no tonga teny dia nandray ny famonjena, nandray ny fanamasina, ny orina tsara tao amin'ny tompo ary nafahan'ny tompo tao amin'ny fanompoana tsy izy, nafahan'ny tompo tao Babilôna, ary dia miazakazaka amin'ny fiazakazahana eo amin'ny sitrapon'ny tompo. Maro ny manaraka ny vidéo any ampitan-dranomasina tsy tonga toerana, na ny eto toerana tsy tonga ny toerana. Dia sahala amin'izay izy hoe tsy voafehy anaty rindrina efatra fa tena hoe mandeha araka ny sitrapon'ny tompo.
dia ny vaovao zany zao a tiana lazaina amintsika hoe mandroso am'dingana manaraka indray tsika satria zay ny sitrapon'ny tompo am'le fitariany hoe manana ny planina n'izy manana ny rindran-damina izy a manana ny fomba fitondrany dia te ilaza amintsika hoe mitohy amin'ny fitoriana hafa amin'ny fomba hafa sy amin'ny toerana hafa indray tsika fa androany zany a no ny farana ny fitoriana zay natao a teo amin'ny toerana mahazatra teo ambobao dia ny tompo indray no hitarika ny amin'izay toyany hoe aiza sy manahoana fa tsy miova ny fitoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe mpianatra ny olona ary ho mpianatra Jesosy tsy miova ny fitoriana dia ny ampiomana antsika ny fiverenan'i Jesosy tsy miova ny fitoriana dia ny hoe mivoato ao Babilôna tsy hanangana toko-pivavahana na toko-pinoana tsy toetra amina toerana iray fa mandehandeha arak'izay sitrapon'Andriamanitra zay dia ny amin'ny vaovao kely ny amin'ny toeny fotsiny tiana zaraina amintsika hoe amin'ny 17 février ny fitoriana dia ao amin'ny tranopokon'olona Mandrosoa Ivato 17 février alahady zany manomboka amin'ny 7 ora maraina dia ao amin'ny tranopokon'olona Mandrosoa Ivato ao zany toerana anaovana ny fitoriana amin'io 17 io dia nitoy any rehetrarehetra eo dia manasa antsika anaraka ny atao amin'ny ao amin'ny site www.miomana.com dia ambara amintsika eo ny toy an'ny fitoriana sy toy an'ny toerana anaovana fitoriana fa ny amin'ny 17 zay ambarany amintsika zay dia eo moa le resaka hoe fizarana sakafo sy fizarana akanjo ho an'ny sahirana amin'ny le 10 février amin'ny folora dia reo zany programme akaiky ny ao arin'izay fanamasina no mitarika fanamasina no hitondra antsika ary tsika miaino ny fitarian'ny fanahy miankina amin'ny fitarian'ny fanahy tsika tempolo ny fanamasina ny amporosihana antsika tsirairay avy dia ny azoto amaky ny tenin'Andriamanitra isanandro ivoky ny tenin'Andriamanitra isanandro ny amporosihana antsika tsirairay avy dia ny anana fiainam-bavaka matanjaka ao amin'ny tompo ary ny vavaka atao amintsika taka ny ao amin'ny Filipianina toko voalohany 1:7 hoe ny angatahana dia ny ananantsika fanahany fahafantarana mba ahafahantsika mahafantatra zay tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ny fiverenan'i Jesosy raha tsorina ilay izy dia hoe ananantsika esprit de discernement mba halalitsika hoe iza ny avy amin'ny tompo iza ny tsy avy amin'ny tompo iza no sitrapon'Andriamanitra iza ny tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra inona ny teny tsy misy kilema ary inona ny teny tsy misy kilema dia ny teny misy kilema dia ho arahantsika le teny fahamarinana trany tsy hiova ao anatin'izay tsika dia zay ny vaovao tiana apetraka amintsika nitoy foana ny asa tsika dia le fiangonana miorina ambony vatolampy na ny vavahadin'ny fiainatsita ary tsy haresy azy ary ny fanahy-masina izay fanahy mahery fa tsy fanahy osa no hitarika amin'ny fandresena ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ary mbola hitaona olona maro bebe koa mihoatra ny oatra amin'izay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia am'rary soa antsika tsirairay avy misaotra ny amin'ny fitondranam-bavaka misaotra ny amin'ny fampaherezana misaotra ny amin'ny fanohanana ny asa Jesosy Kristy ilay andrina ny fiadanana anome fiadanana antsika mandrakariva hitoerantsika ao anatin'izany hoe fiadanana maharitra zany misaotra tompoko ho an' Jesosy ny voninahitra